vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha fandeteny izy mba asitrana nanisik ampunyang palay aminira dia manonona ny fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika rehetra atao anatin'ity tokantrano sy ny toerana zay anarahanao izao fandarana izao ny tenako pasteur Tovonarivo Tremaravony. Ny fiadanan'ny tompo anea dia hanapaka sy hanjakatrano araka ny tenin'ny Kristy Jesosy manao hoe fiadanana no omeko anareo, fiadanana no avelako anareo. Ary zay fiadanana no omen'ny tompo sy navelany eto ambonin'ny tany zay dia mba ho amin'ny isam-batan'olona ary ho amin'ny isa-tokantrano izany. Amin'ity andro anio ity dia hotoizantsika ny lesona zay fa narahantsika teto farany teo zay nirano tamin'ny tenako dia hotoizantsika mba ho feno ny zavatra zay nampianarina teto ka mialohan'ny herisoantsika ary ao anatin'ny famakina ny tenin'Andriamanitra dia manasanao aloha zany ny tenako hiaraka hivavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra raiko tsara indrindra zay any an-danitra misaotra anao ndray amin'ny anaran'i Jesosy raha toka mbola manana nyity fotoana ity zay afahako manompo anao mivavaka mitady ny tavanao eto amin'izao toerana izao. Ny teninao dia teny velona, teny fiainana ary manasitrana ny teninao, manafaka ny teninao ka isy fiatraikany tokoa amin'ny mpiaino sy ny mpijery ane ny teninao zay ambara eto ry Andriamanitra ray. Mitenena Jehovah Andriamanitra fa vonina iaino izay mpanomponao hosoro ny mpanomponao tendreo ny vavan'ny mpanomponao amin'ny fanambarana ny afatr'Andriamanitra zay torina eto amin'ity onjam-peo fahita lavitra na ity réseaux sociaux zay andianana ity fandarana ity dia amin'ny anaranao Jesosy no hanononana ary ametrahana izany vavaka izany. Amen. Eny tompoko amaky andalatsoratra masina iray tsika no izantsika ny fampianarana zay fa noresantsika farany teo ato amin'ny bokin'ny Deutéronomie toko 5 dia ny andininy fa 12 toy izao ny vakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Manaja ny rainao sy ny reninao araka izay nandidiny Jehovah Andriamanitra ao anao mba ho maro io andro ianao mba ahita soa any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao ho anao. Ary araka ny teny zay fanaovakitsika farany teo tsy maninona ho aviantsika vakina ihany ny Efesianina toko 4 ny andininy voalohany dia izy hoe anaka maneke ny ray sy reninareo ao amin'ny tompo fa marina izany manaja ny rainao sy ny reninao fa izany no didy voalohany misy teny fikasana mba ahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Ary ianareo ray aza mampatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Raha jerentsika ry havana ny
ny soratra masina manontolo de ireo sokajin'olona na mpanompon'Andriamanitra zay hikorina ny fahasoavan'Andriamanitra, anaovan'Andriamanitra asa mahagaga manokana amin'ny alalan'ny mpanompony, de eo ihany lay hoe olona nofidian'Andriamanitra manokana. Fa ny tena marina dia ireo olona zay tafasaraka na nahafoy ny fahotany. Itsika moa amaolombelona nofa mandratsika dia taranaky ny mpanota isika, satria ny razam-bentsika hatramin'ny voalohany mihitsy de mpanota, ary ny olona rehetrarehetra zay nateraka ambonin'ny tany de manana an'izay natiora ho mpanota izay. Kanefa amin'ny fotoana ny bebaka ny olona nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany, de lasa olona vaovao mitafy ilay natiora an'Andriamanitra, lay mahizy an'Andriamanitra, lasa tafiny lay olona. Isika de vanampianarana foana ny hoe ny rahan'i Kristy rehefa manomboka mikorina ato anatintsika ato de lasa zanak'Andriamanitra isika, lasa olona nateraka indray tsika, lasa manana ny toe-tsain'i Kristy, lasa manana ny toe-pon'i Kristy, lasa manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ny mifanohitra amin'izany anefa dia misy ireo olona mety mpanompon'Andriamanitra mihitsy, mety olona efa manana rakitra goavana ianao amin'ny fiangonana zay misy anao, kanefa tsaronao hoe tsy mety hikorina ao anatinao mihitsy ny fahasoavan'Andriamanitra, tsy mety feno ny fanahy masina mihitsy, tsy mety mandray ositra, tsy mety mandray ireo fanomezam-pahasoavana, ary ny tsy mety tahin'Andriamanitra, ohatrany tsy tafaray amin'Andriamanitra zany. Mazava be ny voalazan'ny tenin'ny soratra masina deo zao baiboly manao hoe ny eloko-areo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy miaino izy. Zany hoe amin'ny fotoana na dia olom-boositra azy ka misy izay fahotana na eloko izay mahatonga fisarahana amin'Andriamanitra, mahatonga elanelana amin'Andriamanitra, deo zany soratra masina hoe tsy miaino izy, lasa tsy miaino Andriamanitra, lasa tafasaraka amin'Andriamanitra le olona. Raha ray mantsika mametraka fanontaniana dia ny hoe inona reny ataoko mba hatonga ho be fahasoavana, inona ny ataoko mba hatonga ho be ositra, inona ny ataoko mba hatonga ho felo herin'Andriamanitra. Tsara ny fametrahantanan'ny olom-boositra anankiray be hery, tsara ny vavaka délivrance, tsara ny manao alim-bavaka, tsara daholo ny ezaka ara-panahy rehetrarehetra, fa saingy izao raha to ka tsy tafasaraka amin'ny fahotana marina ny olona anankiray de tsy mikorina mihitsy i fahasoavan'Andriamanitra io. Tsentsina ny lalana idiran'ilay fahasoavan'Andriamanitra ao anatina olona iray izay mbola milalao ao anatina fahotana, ao anatina faratsiana. Andehaka ohatra anankiray tsika ohatra ao anatin'ny baiboly. Fantatsika tsara ny tantaran'i Davida mpanjaka ao amin'ny Samuel faharoa toko faha 1 sy ny toko faha 12. I Davida fony izy natsoan'Andriamanitra dia nandritra ny taona maromaro de nikorina tsy mitsahatra ilay fahasoavan'Andriamanitra, ary nomban'Andriamanitra tamin'ny tanany mahery
nomban'Andriamanitra tamin'ny ady zay natrehany ary tsy nisy fahavalona janona mihitsy teo anoloany ty Davida mpanjaka ty. Fa tamin'ny fotoana izay nanotany Davida, nampienjera azy tao anatin'ny fakam-panahy. Inona ozy anao zavatra antranga? Tsy nomba azy tsony Andriamanitra, niala tao amin'ilay osotr'Andriamanitra, niala tao amin'ilay fahasoavan'Andriamanitra zay nikorina tao aminy, ka rehefa niala ilay izy dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy noho ny fahotana. Ary rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra dia lasa tsy mahay manao na inona na inona. Rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra dia lasa manan-kery hamono ny fahavalo, manan-kery hamotika ny fahavalo, manan-kery handresy ny fahavalo. Rehefa miala ao anatina mpanompon'Andriamanitra anankiray ilay hery na lay ositra na lay tanan'Andriamanitra. Fa i Davida mpanjaka moa fantatsika tsara raha mamaky ao amin'ny Salamo 1:50 tsika dia anisan'ny fibebahana lalipaka mihitsy no nataony hoe taminao dia taminao nanotako zay maratsy eo masinao ny efa nataoko, diovy mba adio ho afa-pahotana ho afa-keliko avonoy ny fahotako amrony fomadio ary avao zy orona marina fanato anatiko. Zany hoe nanao vavaka fiverenana fekekeliko sy fibebahana tamin'Andriamanitra izy, mandra-pahazo ny antoko fa niverina indray ilay fifandraisana tamin'Andriamanitra, mandra-pahazo ny antoko fa miay ny vavaka azy indray Andriamanitra dia nibebaka ny ranomaso. Fa isorana moa Andriamanitra fa izy dia Andriamanitra ny famindra-po, ka raha misy olona vonona nibebaka fa tsy mody metsara be la tsy mody mibebaka dia namindra fo izy. Ary fantatr'Andriamanitra zany toepony Davida zany, matavaverina tao aminy ihany ilay fahasoavan'Andriamanitra. Ka eo ry havana no etiako hosariana ny sainao hoe misy fanalahidy avokoa ny zavatra rehetra. Raha maniry ianao zao amin'izao fotoana zao hoe mba hikorina mahery vakeo anatinao ny ositr'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra, ny tanan'Andriamanitra, dia tsarovitsaro zao teny zao ny ota na ny fahotana na ny fahazaran-dratsy na ny toetra ratsy tsy hibebahana dia efitra anankiray manakana ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hikorina ao anatina mpanompon'Andriamanitra izany. Fa raha iverenatsika kely lay Deutéronomie 5 teo sy ny Efesianina 5 zay toy ny lesitsika farany teto dia ozy ny soratra masina hoe anaka manekeny ray sy ny reninareo ao amin'ny tompo, fa marina zany araka ny voasoratra hoe manajany ray no sy ny reninao mba ho maro andro ianao mba hita soa ary ho maro andro ambonin'ny tany na hoe any amin'ny tany zay omeny Jehovah-Andriamanitra ao anao. Eto dia misy teboka goavana, tena goavana zay fanampanazavana hoentitsika amin'ity andro anio ity. Ny hoe manaja ray aman-dreny na manekeny ray aman-dreninao lay nahitanao masoandro dia raha ny logika dia zavatra tokony mandeha ho azy zany, mandeha ho azy. Fa matoa nefa voasoratra tanatin'ny Baiboly dia fantatr'Andriamanitra fa any aoriana any na amin'izao vanim-potoana ialantsika izao dia misy zanaka na misy taranaka mety hiova ka tsy hanaja ny ray aman-dreny. Misy andalatsoratra masina izay ovakitsika tamin'ny Timoty 2:7 makasika ny atao hoe fiemorana any aparana dia eo amin'ny andininy voalohany dia izy hoe faoko fantatrareo izao fa ny aparany ihany dia isy andro mahory, fa ny olona ho tia tena ho tia vola ho mpandoka tena mpiavinavina amin'ny teny ratsy. Ny andiny manaraka toy izy hoe tsy mano ray sy reny, tsy misaotra
tsy manaja zay masina zany hoe aty aparany am'izao vanim-potoana ianantsika izao de lasa tsy manaja na hoe tsy mano raisy reny ny olona ozy fa ina matonga ny baiboly miteny zany de ozy izy hoe fiemorana any aparany zany hoe mariky ny fiemorana na ara-toepo toetsaina indrindra ny ara-panahy ny tsy fanajana ray aman-dreny efa nampianariko anao tetiny hoe mety tsy mbola mibavaka ny ray aman-dreninao fa tsy midika kory hoe tsy mibavaka ny ray aman-dreninao de ho azo solonany amin'ny hafa hoe aleoko tena tsy naterak'areo mihitsy aleoko mihitsy raha ohatran'izao zanaka ranona toy zay zanakareo tsy afaka misafidy ianao fa io mihitsy ny ray aman-dreninao de io le ray aman-dreninao io no apetraka ny baiboly hoe ajainao manaja azy ozy satria azosika misy fifandraisana entre anao sy ny ray aman-dreninao ny fahombiazanao ny zanaka anankiray raha manome alahelo ny ray aman-dreny mandratra ny fony ray aman-dreny na manao tsinotsinona ny ray aman-dreny de misy fiatraikany amin'ny hoaviny sy ny tarana ny ray manontolo ny alahelo ny ray aman-dreny ary zay ny mahazava doza mihitsy ny hoe zanaka manao tsinotsinona ray aman-dreny na hoe tsy mifampiteny io ane enono tsara ty zara teneniko ty ohatra hoe manambady ianao zao manambady misy mpivady kely manorona tokantrano de vita ihany mariagenareo roa mety hoe nisy sakatsakana de vita ihany aty aoriana de manomboka manao valy faty am'izay le anankiray am'izao fotoana zao mety na lehilahy na le vehivavy manao hoe ndray aman-dreninao mihitsy ara ny tena nanakatsakano iza koa ny anao dada sy mamany reny raha fozandoza mialatsiny am'le fiteny raha fozandoza ohatry reny iza koa ny anao dada sy mamany reny de anao mieritreritra hoe mandeha ho azy zao zany teninao zany fa ozy ianao efa azoko aloha ny zanany aloha de efa zay de sady tsy tia lala azy ianao no miavinavina aminy izy efa namelany elokao hoe tonga ava ty fa mifamelitsika de ozy ianao manao hoe raha tsy tadidiko ny nanaovana anako de mipetraka ty soratra masina manao hoe manajany raha sy nyrenao mba ho maro andro ianao zany hoe misy antoko ana famonjena na fahavelomana eto ambony tany na amin'ny hoavy mandrakizay ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreninao ny ray aman-dreninao nahitana masoandro de ny rafozanao ihany ko satria raha tsy misy ny rafozanao tsy misy vady ianao inao tsy afaka anambady vatakazo kozy ianao manao hoe andeha anambady saribako loatra ny any an-dafy a fa ny marina io vadinao io de nisy ray aman-dreny io ka ozy ny baiboly nofray ihany izy roroa de lasa mifanaja zany hoe misy zava-miafy ny fitahina zany ry havana ny fanajana ray aman-dreny ohatran'izao ny fomba fanajana ray aman-dreny zany fomba fanajana azy amin'ny fietsika aloha zany de tsy tokony any mialahelo mihitsy hoe misy alahelo ifandraisanareo mianaka amin'ny alalan'ny mety manana ny maizy azy ny ray aman-dreninao mety mpanambola misy vanim-potoana azy izy mety izy mihitsy ny mamatsy anao sy ny zavokely ny zanakao fa zava-dehibe loatra ny hoe ianao zanaka efa tonga ny tonotaona na ny weekend farany herinandro de mba mitondra solombody akoho zany solombody akoho zany tena fahendrena teo amin'ny taolo malagasy mihitsy zany mitatsika tsara na tonga le hoe solombody akoho zany raha ny fahitako azy de ny olona mpihinana vody akoho de mahita hoe matsiro be mitobo be ao amin'ny vody akoho io ny tsirokanina rehetrarehetra zay tsy hitanao any amin'ny fesy any amin'ny elany sy any amin'ny aranany sy ny atiny de any amin'iny vody akoho iny zany hoe mariky ny tena fanehoana fitiavana ilay fanomezana vody akoho ny ray aman-dreny zava-dehibe zany ozy hoe mety manana izy a mety manana izy fa mba hampivoaka tsara ny tsodrany io ray aman-dreninao io satria ilaina matetitetika ianao mahazo tsodrano amin'ny ray aman-dreny dia toloro zavatra anankiray izy tsy de io ane tsy voatery volana hoe voatery zavatra lafo vidy fa lay manome dia mipololotra mihitsy ny tsodrano araka ny fanazavana efa nendriko taminao teto hoe zany iny ny afetseny jakoby jakoba tonga teo amin'ny sakarainy de sakafo matsiro no nateriny nefa isaky zany anie olona mpanjato be mpanaka reny
tsy mananjava maory ny ondry amanosiny zany misy amanaly ny amanetsiny mamono anankiray tsy laniny fa le tany amin'ny Jakoba mihitsy nonentiny mariky ny fanajana mariky ny fanoavany azy mariky ny hoe ray aman-dreniko ty de rehefa nihinana nanandrana fotsiny Isaka de ny pololotra zao tsodrano zao ho aminao ane ny andololanta sy ny tsirony tany navoaka tao ty karazana tsodrano tsy teny tsy tokony tenenina rehetrarehetra avy amin'ny vavany Isaka navoaka daholy ritra ny tsodrano zay vao tonga Esau avy eo hoe inona indray ny tsodrano fa efa lasa tam'le voalohany teo le nanajana voalohany teo zany eny izy ka ny zavatra lehibe de le hoe misy zanaka manaja ny ray aman-dreny manarakytsika mbola miandraikitra mbola ampianatra anao ny andraikitry ny ray aman-dreny amin'ny zanaka fa zay aloha zavatra resantsika eto le hoe fanajana ray aman-dreny tondra vokatra sy tombontsoa lehibe ho anao ny fanajanao ny ray aman-dreny ary ny fifandraisanao na ny fifandraisanao amin'Andriamanitra aza de ho hitanao fa misy zavatra mikorina tsy takatra ny saina rehefa tsy zahatra manavesabesatra any anatin'ny fo na ny anatin'ny saina fa eritrereto ane raha misy tanora anankiray manana lailo amin'ny ray aman-dreny fa lazaiko aminao fa na andeha ho an'ny andafy azy ianao na andositra izy ianao na andositra eza de misy zahatra manavesatra mitambesatra foana eo amin'ny fiainanao ozy izy ny mandiny manaraka manao hoe manekeo izy ny ray sy ny reninareo ao amin'ny tombo ato amin'ny Hebreo toko fa 17 ny andiny 17 Hebreo 17 andiny 17 de ozy izy hoe maneke ny mpitondro anareo ka manoava azy fa izy miambina ny fananareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola mpamoahana mba hanaovana izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisentona fa tsy ahasoanareo izany manekeo izy ny mpitondro anareo ka manoava azy fa izy miambina ny fananareo arak'izay ataon'ny olona mbola mpamoahana mba hanoavany mba hanaovana izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisetona fa tsy ahasoanareo izany eto ry havana dia tena resaka ray aman-dreny ray sy reny ara-panahy zany hoe ireo mpitondra fivavahana ireo olona niteraka anao tao amin'ny tompo na mpianatra anao nanao batisanao na mola volany ara-panahinao nitolo filazany tsara taminao ka nahatonga anao lasa olombovontsy nahatonga anao lasa mpanompon'Andriamanitra tahaka an'izao de ambara soratra masina eto hoe manekeny mpitondra anareo ka manoava azy mba anaovan'ny ny asa fanompona tsy amin'ny fisentona ozy fa amin'ny fifaliana fa tsy ahasoa anareo zany zero tsara ny olona iray na ny mpino anankiray izay tsy maka-to ny mpitondra azy de manana olana ara-panahy resako aminareo fotsiny ohatra hoe misy pastera ao anatin'ny fiangonana na mpitondra fivavahana de io pastera io mampianatra anao ny lalan-danitra mampianatra anao fa tsy mahasoa anao ny miaina ao anatina fahotana na ny fampirafesana de ianao nefa ny mety tsy manolotra an'izany amin'ny vavanao fa seho anao miasa ataonao hoe torio zay torianao hoe ambarao zay ambaranao fa za tsy maintsy manao ny ataoko ihany de fantatry le pastera io na le mpitondra fivavahana de lasa misento izy lasa malahelo de am'izay fotoana zay de ozy soratra masina tsy ahasoanao zany lasa tsy adiny lay olona sy lay mpitondra fivavahana izy fa lasa adiny sy Andriamanitra lay olona sy Andriamanitra ary zay ny ratsy be zay hoe iza mo no iady amin'Andriamanitra fantatsika ne ohatra hoe indroa metaona misy tantara mitovitovy ao anatin'ny baiboly
Miriam sy Arona de mpiray-tapo amin'ny Mosesy, zokobe an'i Mosesy reo zany. Fa rehefa niaraka teny izy telo mianadahy de ozy Miriam sy Arona manao hoe fangamo ianao rery ranadahy no mitenenan'ny tompo. Marina fa zandro Mosesy, fa i Mosesy no voatendrin'Andriamanitra hitondra ny zanak'Israely, ary Mosesy no nitenenan'Andriamanitra. De nolay fitondrany Mosesy angamba mety tsy azo azony Miriam sy Arona, mizatra tsy azo azony mihitsy, satria i Mosesy tsy mba demokraty, fa i Miriam sy Arona demokraty, zany hoe mpiainy ny feon'ny vahoaka fa tsy ny feon'Andriamanitra. Nandray ny feon'ny vahoaka ho feon'Andriamanitra i Arona sy Mosesy. Fa i Mosesy ndray tsy resaka demokrasia ny tororan'ny fiangonana, fa rehefa nisy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy araka ny tenin'Andriamanitra, na niza na fianakaviany akaiky ka tsy maka-to de nitoriny ny tenin'Andriamanitra ary sa izy nanitsiny tsy mety. Zany foana mantsy le avana malala. Aleo mahita olona anankiray manana ny maizy azy ao am-piangonana, miala ao anaty fiangonana, rehefa tsy mibebaka io olona io, mety pitsikera, mety mpanakina, mety mpanao tsinotsinona mpanompon'Andriamanitra, mpanao tsinotsinona ny asan'Andriamanitra, nefa izy ao ihany. Aleo mahita ny olona io miala ao anaty fiangonana toy izay mahita n'Andriamanitra miala ao anaty fiangonana. Misy karazan'olona mety mpanambola, mety manam-pahaizana, mety manana ny maizy azy, mpandoha vola ao anatin'ny fiangonana. De misy mieritreritra manao hoe azo vidina vola ny pastera, atao anaovana kolokolo ny pastera mba tsy hitory ny fahotana. De misy tokoa mety voavidy vola de tsy mikitikitika ny fahotana satria mety mampirafy ilay olona. Fa aza donoina fa raha izany zavatra mitranga de Andriamanitra ny miala ao, de enao sy olona io sisany miaraka ao. Fa ny marina de tsy maintsy toriana, ary zany nampijoro an'i Mosesy. Nitory ny sitrapon'Andriamanitra izy ka aloha nahita ny fianakaviana akaiky niala, tsy hoe ho anilany. Toy izay nahita n'Andriamanitra niala tao anatin'ny fiangonana, na niala tao amin'Andriamanitra. Za de mampatsiatsika an'izany zavatra zany a. Indraindray misy olona milalao fahotana ao anatin'ny tokantranonao, ary io mihitsy no miteraka blocage. Io no miteraka blocage. Ohatra hoe mety mpanampy ao anatin'ny tokantranonao, misy tromba, misy devoly, nefa tsy mety hivavaka. Hafa ndray matsy hoe mba mety hivavaka izy fa mbola tsy afaka. Fa sady tsy mety hivavaka no midonga izy na miavinavina, ianao no mitahiry an'io ao, alao mahita an'io miala ao, toy izay mahita n'Andriamanitra miala ao. Ny tiako resahana de hoe rehefa nanohitra any Mosesy, i Arona sy Miriam, de ozy Andriamanitra manao hoe fa maninona no ataonareo an'izao Mosesy? Mpanompoko, tsy azonareo kitikitiny fa zany nanositra an'io, nanendry an'io. No tsy matahotra ny metsiny azy ianao, nanomboka teo, niditra ny abokana tao Mosesy, tao amin'ny Miriam azafady, nanomboka boka hatrany an-tapodoko, hatrany am-palade, ary nanomboka teo tsy tantaratra tsony ny tantaran'izany Miriam zany. Noho ny vavavava mahay teny loatra manome tsiny mpanompon'Andriamanitra. Zany anie ny fidina tsara ny teny alokon'ny vava, fidina tsara ny teny alokon'ny vava. Satria misy mpanompon'Andriamanitra tena nosoran'Andriamanitra, tena natsoan'Andriamanitra. De ndraindray ianao tsy mbola mino ny filazantsara, mbola tsy mino ny tenin'Andriamanitra, de tsy menatra ny meditsina an'ireny mpanompon'Andriamanitra reny hoe io ndray ry zalahy, anodina ny loham-bahoaka zao io, anao an'izao io, ibizina ndray zao reo, anangona ny volan'olona ndray zao. Zany misy olona de miteniteny an'izany, fa tsy fantatra ao akory ny antson'Andriamanitra ao aminy. Ary tsy fantatra ao fa Andriamanitra no niantso azy, Andriamanitra no nifidy azy. Ary ny zava-doza de ty mety ngamba mety misy apahan'olona mety eo manao an'izany, fa raha tena mpitolo filazany tsara marina io ka ino kitikitianao sy anaovanao faratsiana maro isan-karazana de hiady amin'Andriamanitra. Ary iza moa no hiady amin'Andriamanitra? Zany eny ariavana ndraindray misy amintsika tsy tonga saina hoe fa inona ary ty aretina tampoka mazo atao anatin'ny fianakaviany ty. Naninona nisy olona matanjaka mirijarija be tonga de tapaka lalandra tampoka teo na tratry ny accident. Tsy fantatrao zany, so de mpaniratsira ny filazantsara, mpaniratsira mpanompon'Andriamanitra. Ity re zavatra resaka eto ty de ozy ny baiboly hoe tena piray-tapo a Mosesy tefa de niteony eo de boky Miriam. No ny fanomezan-tsiny mpanompon'Andriamanitra marina, mpanompon'Andriamanitra marina sy mahitsy, zay nitoro ny tenin'Andriamanitra marina.
io tantarany Mosesy io ihany ao amin'ny bokyny Nomé regny amby izay toko fa 120 sa toko 20 nisy an'ilay lehilahy anankitelo hoe Datana, Kora, Abrahama, Abirama niaraka tamin'ny loholona 500 ozy ny soratra masina. Kora, Datana, Abirama de lolona 500 zany hoe nataona olona manana ny maizy azy izy ikomy tamin'ny Mosesy. Ohatra ny hitako ery ny paozin'ny Mosesy ohatra ny nangaia kely fa mbola veliko ihany hoe Andriamanitra ny nanositra Mosesy ary reo olona 500 lahy niaraka tamin'ny Datana sy Kora Abirama reo raha ny marina de tokony olona ny tarihana mandray ny vision avy amin'ny Mosesy manatanteraka ny vision ny Mosesy fa tsy natao atoko mpanohatra. Io mantsy ny grave be amin'io de hoe ao anaty fiangonana de misy atoko mpanohatra, misy opposition nefa samy ao anaty fiangonana de misy olona manohatra ny vision lay mpanompon'Andriamanitra zay tokony hampandroso ny asan'Andriamanitra. Dia ozy Andriamanitra manao hoe alao asehoko ary aloha zay nofidiko e. Dia niteny ray izy eto amin'ity tantarany Datana sy Kora Abirama ty hoe raha mitovy amin'ny fahafatesan'ny olona tsotra ny fahafatesan'ireo izy de ozy Mosesy de tsy Andriamanitra ny antso fa raha ohatra ka hivava ny tany ka hitelona an'ireo de Jehovah ny antso. Voatapitra ny teny Mosesy tonga de mivava ny tany midina velona any fiainatsika ozy voalaza amin'ny Baiboly. Teo no nanomboka anisan'izany horohorontany voalohany zany hoe natonga ny horohorontany de ka natonga an'ireo olona velona reo midina any fiainatsika de fanoherana mpanompon'Andriamanitra. Zany hoe faniratsirana mpitoro filazantsara, faniratsirana ray ara-panahy natonga ny horohorontany voalohany de io tantarany Datana sy Kora Abirama io. Zava-doza be zany zavatra misy zany ka zay mahatonga ny soratra masina hoe manekeny ny rainao sy ny reninao ao amin'ny tompo fa tsy mora zany maniratsira mpanompon'Andriamanitra de vitavita fotsiny amin'izao fa misy toy io fiainanao io ao arina kely ary misy zavatra tsy ampozinao olona manana ny maizy anao anao tonga de nitongana ry ambany ary nefa olona mba nanana ny toerana maizy anao satria maniratsira mpanompon'Andriamanitra loatra, maniratsira mpanompon'Andriamanitra. Ianao raha ohatra zao anao men'Andriamanitra toerana maizy anao ho toerana ambony eto amin'ny tany sy ny firenena dia zay ao mafiangonana anay de mivavaka ho an'ny manam-pahefana zany ny andraikitry ny fiangonana. Ny pastera de tsy dia tokony hiditra loatra amin'ny resaka raharaha politika fa ny pastera de natao hitondram-bavaka ny firenena, hitondram-bavaka ny mpitondra de ianao nefa raha ohatra ka na manana ny toerana maizy anao de za tena nahita lesona ny zavatra teo aloha hoe niza mpitondra ny kiasa na hoe nanao tsinotsinona fiangonan'Andriamanitra na nanakatona fiangonan'Andriamanitra vo ny kiasa fotsiny na hoe nanao mihitsy na fiangonana na fiangonana inona arao ny tantara avantsika mahalala fa Andriamanitra ny miady aminy. Andriamanitra mihitsy ny tonga de mandray andraikitra hoe fiangonan'Andriamanitra sy ny mpanompon'Andriamanitra no kitihana de misy fiatraikany io, misy fiatraikany amin'ny seza io, misy fiatraikany amin'ny ankonanao io, misy fiatraikany amin'ny rehetrarehetra io satria tantary fa ato anatin'ny Baiboly zany, ato anatin'ny tenin'Andriamanitra zany fa tsy afabela zay manao tsinotsinona ray ara-panahy, zay manao tsinotsinona olo mba hositra Andriamanitra fa miady amin'Andriamanitra ary iza moa ny olona no iady amin'Andriamanitra zany, tsisy olona afaka iady amin'Andriamanitra zany ane. Ireo olon-kendrin'ny Babilôna zay moa ny filazan'ny Baiboly azy, olon-kendrin'ny Babilôna ane ny mpangany Daniel, Sadaka sy Mesaka ary Abednego ny olona masina marina mpanompon'Andriamanitra ray ara-panahy izy evatra amin'ny rahalahy reo ny fadany ratsy ary tsy nanao ratsy teo amin'ny tany sy ny firenena no ampangainy tany amin'ny Belsazara sy Nebokadnezara de nampangaina ho nanao ratsy
nampangay ny mpanohatra ny fitondrany ny Nebukadnezara sy ny Belsazara tamin'izany fotoana zany dia ny sasana lefa tao nitavaky ny liona, ny sasana lefa tao anaty lafaony mirehitra afo fa izany may ngamosadraka sy Mesaka Abednego ngamay ngamo Daniel lany liona fa ireo olona ny mpanga azy ireo no lany liona ary nirehitra tao anatin'ny lafaony misy mirehitra afo nivadika ny tantara satria nanao tsinotsinona loatra ireo ray ara-panahy ireo mpanompon'Andriamanitra no soran'Andriamanitra ireo. Andriamanitra ry havana sary-piaro amin'ny asany, sary-piaro amin'ny fiangonany. Ary zay foana no itenenana antsika hoe omeo aja zay tokony omena aja, tsy hoe hivavahana akory na hiako ofana fa omeo aja zay tokony omena aja ozy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ohatra zany ao anatin'ny fiangonana anankiray eo andresako teto tamin'ny farany teo eto dia hampianatra mihitsy, hampianatra an'ireo mety hoe manana antsy ny tompo manokana ianao tsy hiaraka ao anaty fiangonana anankiray intsony. Tsy fahotana ny manokatra fiangonana, tsy fahotana satria ny filazany tsara mila torina, mila ambara. Dia ianao ohatra ao anatina fikambanam-pivavahana anankiray manana ny dadanao ara-panahy ianao ary io rainao ara-panahy io dia mahatoky anao meny anao daholo ny fahalalana rehetra ny kely aina izy nampianatra anao nanolo-tsaina aty aoriana nefa ianao mivadika tampoka. Mivadika tampoka dia ozy ianao manao hoe voako reo ka fa ela koa nikasako an'izao zavatra zao dia ianao mieritreritra hoe mahomby ianao satria mbola mety matantsaka angamba na mety nataona olona maromaro ianao mpanan-karena dia lasanao daholo ny mpihira ao anaty fiangonana reny le mihira le mafinaritra reny, azonao daholo ny protocole sy ny groupe d'accueil manana ny maizy azy, azonao daholo ny karazana mpiara-miasa ara-bola sponsor ao anatin'ny fiangonana dia iny ianao lasa nitokana. Dia ianao mieritreritra ny tenanao za koa manam-pahaizana ozy ianao za aiko tsara mitora fiangonana io aiko satria mety tsaratsara endrika sy tsaratsara bikan'olo le dadanao ara-panahy ianao dia ozy ianao hoe iza tsolo niaraka amin'le antitra be iny fa za ty mbola tanora. Dia zay ny fomba nanangananao ny fiangonanao, zay ny fomba nanangananao ny asan'Andriamanitra nentinao dia mieritreritra anao fa mahomby tokoa herintaona ary mety mahazo fiara tsara tare satria lasany daholo ny mpanambola, mety mahomby telo taona, mahomby taona vitsivitsy fa miakatra amin'ny fahen'ny taona na fa fito taona io manomboka hitsotsorika manomboka hitsotsorika manomboka hitsotsorika dia ozy ianao hoe andeha hifaditsanina ndeha hivavaka tendrombohitra ndeha anao an'izao dia omeko anao ny fanafody tsara indrindra. Ny fanafody tsara indrindra dia zao mandehana verina makany amin'le rainao ara-panahy zay nanomenao alahelo dia mandana mifona aminy. Raha tsy mitsodrananao io rainao ara-panahy io dia tsy ho tafarinao mihitsy ianao, tsy ho tafarina. Ianao mety nanome alahelo an'le mpanompon'Andriamanitra dia nanangala fiangonana dia notomina daholo dia tao anelanelan'ny fito taona ianao nitaona olona nivoaka tao anatin'le fiangonana, ndao fany aminay mahafinaritra be, ndao fany aminay tsara mifanaisana, ndao fany aminay misy délivrance, ndao fany aminay misy vavaka fanasitanana fa ato tsisy an'izany, ndao fany aminay mahafinaritra be, zarazaraina mila menaka daholo ny olona rehefa isam-bolana mena vary fotsy 5 kilao, ndao dia entinao akolaka daholo le pino anatin'le rainao ara-panahy dia ozy ianao hoe mahomby aho mataona olona ho an'ny tompoko, tsy lasa lavitra io. Za tsy manozona fa tsy lasa lavitra efa niteneniko teto hoe film efa nandeha io, film efa ela be io film ino mivoaka fa ingamba ianao mbola tsy nijery, zay efa nahita dia tsy ahomby zany mihitsy io fa ny fomba fanaovana azy atoroko tsara mihitsy ny fomba fanaovana azy rehefa miala ao anaty fiangonana anankiray ka mbola anao asan'Andriamanitra aza manome alahelo mpanompon'Andriamanitra ary aza mitona akory na dia olona ray aza akoatrany hoe safidin'le olona le izy fa raha ratsinao le mpanompon'Andriamanitra ohatran'izao sa ohatran'izao vola foana ny torino anatin'ny fiangonana, zao elo solanitra zao foana ny torino anaty fiangonana, zay foana ny tsinotsondrono anatin'ny fiangonana, tsy manana toroteny akoatra ny teny tsy fantatra, tsy manana toroteny akoatra ny jupe lava sy ny jupe fohy, zany foana ny toroteny ndao ranga iala ato
tory-tenin'ny olona zao fa mivoatra dolidoly efa orakoraka aleloha sy amenna daoly momba ny resaka fitahina moderna mety zany ny filazanao azy de iny ianao de niala tao de tsy mahomby io fa ny fomba fanaovana azy de hoe za de mananantso raha tena zay tokoa mananantso avy amin'Andriamanitra tsofo rano tsy mitônana izana izy ato reo ny fitaovam-piangonana tany amin'ny fiangonana nentiko de averiko reo za ihany sy ny ankonako lasa de akombony ny vava fa za miteniteny manaratsy olona zay no mety ampahomby anao fa raha lahelona dadanao ara-panahy no oentinao manangana sin'Andriamanitra de tsisy fahombiazana io ary ny rarahabe amin'io mandra-pialanao eto ambonin'ny tany de misy fahavesarana mitambesatra foana ary manomboka homainy ianao ka tsy avavaka tsony de nefa rano mety iverin-dalana azy zay ry avana ny zavatra finosin'ilay hoe manajany rainao sy ny reninao ao amin'ny tompo manajany rainao sy ny reninao amin'ny tompo atao anatin'ny baiboly amara-pananako azy le hoe manajara aman-dreny ao amin'ny tompo dia mitovy amin'le zavatra fanambarako tiany hoe ny ray aman-dreny aranofo de mendrika omena valibabena ohatra hoe mena solombo-dy akoho mba hividianana akanjo mba omemena zavatra kely mahafaly azy zany ary mahatonga azy hitsodrananao tsy afa-fa ohatr' zay ihany ko dadanao ara-panahy io jeronareo tsara ane i Abrahama rehefa nandresy ny fototry ny fandresen'i Abrahama de tamin'ny ray ny ara-panahy de i Melkizedeka mpisorona Monsieur Melkizedeka de rehefa nandresy an'ilay mpanjaka 5 i Abrahama niaraka tamin'ny mpanompo ny 700 angamba izay de nitondra fanomezana ho an'ny Melkizedeka de rehefa nitondra fanomezana ho an'ny Melkizedeka izy de nitsodrano azy i Melkizedeka manao hoe ho tahin'Andriamanitra avondrindrany i Abrahama hitanao zany ny mpanompon'Andriamanitra mahataka-javatra de zany ny fomba fanajana ray aman-dreny ara-panahy raha mijeritsika atao anatin'ny tantara atao anatin'ny baiboly dia ireo olona nanana olana manokana tena tsy vaovà mihitsy ny olana zany tsy hita mihitsy hoe ahoana ny fomba hamana an'le olana fa tadiditsika tsara miresaka ny tantaran'ny Abrahama any de aloha hijanona eo tsika ao amin'ny Genesis 12 na de nisy teny fikasan'Andriamanitra aza fa hiteraka zazalahy i Sara Andriamanitra mihitsy no miteny an'io fa tsy nety tanteraka io teny io fa tamin'ny alalan'inona no natanteraka an'io niseho lay anjelin'i Jehova telo miralahy de rehefa niseho lay anjelin'i Jehova telo miralahy dia tonga de nanaovan'i Abrahama sakafo namonona zanak'osy vaovao be de nanaovana fromage de nandrahoana ronono de nanaovana sakafo matsiro de ny sasana ny tongony de nampandrosoana trano tsara de nokarakarain'izy mivady de tamin'ny alalan'ny fikarakarana-n'ireo mpanompon'Andriamanitra ray ny ara-panareo rehefa voko tsara lay anjely satria ny anjely tamin'izany moa de miseho miendrika olona de niteny lay anjely manao hoe amin'ny heritona tahaka zao de hitrotro zazalahy ianao amin'ny heritona tahaka an'izao nefa io Andriamanitra no niteny an'le teny fa tsy le tanteraka fa tamin'ny alalan'ny fikarakarana an'le tenin'le mpanompon'Andriamanitra no nahatanteraka an'ilay tenin'Andriamanitra sady mihinan-kanina zareo no nitsodrano de enao voko tsara mihitsy izy tena voakarakaraan'le zanaka ara-panahy tsara mihitsy lay anjely dia nibaradaka tamin'ny alalan'ny tsodrano de rehefa nibaradaka tamin'ny alalan'ny tsodrano de zao tanteraka dolidoly le teny fikasan'Andriamanitra ka misy teny fikasan'Andriamanitra miandro ny fanatanterahana azy fa ny fomba fanatanterahana azy amin'ny apahany ty zavatra teneniko aminao ty fa tsy voatery ho zay dia ny hoe misy fotoana ianao rehefa tahin'Andriamanitra manatona reny dadanao ara-panahy rainao ara-panahy reny dia tena zava-dehibe ny famonjena tsy vidiana ny ositra tsy vidiana ny fahasoavana tsy vidiana fa saingy zao fahamarinan'ny baiboly zany teneniko aminao zany manatona reny dadanao ara-panahy reny de mangataty tsodrano aminy dia manatera zavatra ho azy araka ny voalazan'ny soratra masina zay le hoe fanajana ray aman-dreny ka hofaranako ny fampianarana zay ny androany aloha fa ozy ny baiboly hoe anaka manakeny rainao sy ny reninareo amin'ny tompo izy manajany rainao sy ny reninao
mba ho maro andro ambonin'ny tany ianao fa namarana anazy diosy izy manao hoe ianareo ray aza mampatesitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananarany tompo izy zany hoe misy andraikitry ny ray ara-panahy na aranofo ny ray aranofo dia mitaizany zanaka manao zay mahatafita azy tsy mampianatra azy zava-dratsy hoe ny zanaka ao sanatria dia ampianarinao misorotoka na ampianarinao fokasikara na hoe tsy voatery ampianarinao mivantana izy fa ianao manao fiatsika mamao fady ao an-tranao dia lasa ianao ampijalianao ny reniny zazy io dia lasa ianao mampirafy any ambadika any dia tsy mody ianao fa mandainga ozy ianao manao hoe tsy mody kely aloha fa miasa aly le nefa dia ity zao fa mibekosy any amin'ny olo-kafany dia reny le zavatra diso mihitsy ny fandraisany le olona le tenin'Andriamanitra dia lasa mampianatra zavatra-dratsy ho an'ilay ankizy dia ohatra izany koa le ny ray ara-panahy rehefa tena mitaiza ianao zany dia mitaiza amin'ny fananarany tompo zany hoe manolokolo ny ara-panahin'ireo ondronao ireo mitaiza manabe mivavaka ho azy tondra mambavaka ho azy ao anaty vavaka no anaty fifadikana manao délivrance mikarakaraandreo olana be raha ohatra ka pastera ianao tsy manam-potoana mba hivavahana ho andreo na anaovana vavaka manokana anao délivrance andreo fa hoe tsy manam-potoana foana nefa mila vavaka avy amintsika mpanompon'Andriamanitra ray ara-panahy ny zanaka ara-panahy mba hisy fenitsaikany ny zavatra atao izany n'Andriamanitra ny voninahitra hivavaka tsika raha eo misaotra anao tao anatin'izay fotoana lavalava zay nafana nampianatra zany fahamarinana zany azoko antoka tompo fa hisy fiatraikany lehibe ndray amin'ny tsiraray avy ny teninao mba hitondra vokatra tsara famonjena fanafana ary indrindrandrindra famelan-keloka sy fifanajany eo anatrehan'ny ray sy ny zanaka na ara-panahy io na ny ray aman-dreny niteraka io dia sy fifanajana tokoa satria anisan'ny fanalahidany fahombiazana sy ny fitahiny zany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mifarany eo tompoko ny fandarantsika tamin'ity androany ity ho toizantsika indray amin'ny fotoana mampety azy raha sitrapon'Andriamanitra veloma tompoko. Vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asitra